anareo amin'ny anaran'ny tompo izahay tarika fahatelo dia manonona ny fiadanan'ny tompo ao amin'ny tsirairay avy. Ankehitriny izahay dia nahazo amin'ity taratasy ity izay misy boribory volomparasy ary fotsifotsy ny valopy. Manao hoe manaova tantara mampihetsi-po 10 minitra ka farano amin'ity andiny soratra masina ity. Andriamanitra manohitra ny mpiavonaviny fa manome fahasoavana ho an'ny manetry teny. Jakoba 4:4-5 tapany B. Aoriany seho dia miara-mamerina mafy io andiny soratra masina io ianareo tarika ho mariky ny fifampizarana tenin'Andriamanitra. Misy lehilahy manan-karena anankiray miakanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika sady nanarako fatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Ary nisy olo malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilan'ny vavahadiny. Ary naniry mba hihinana izay latsaka avy tamin'ny latabatry ny manan-karena izy fa ny alika kosa avy tamin'ny latabaferina. Ary maty ilay malahelo ka dia nentin'ny anjely ho any an-tratran'ny Abrahama. Ary maty koa ilay manan-karena dia nalevina. Tamin'ny fiainantsika izy ka niandrandra dia nahitany Abrahama teny lavitra iny sy Lazarosy teo an-tratrany. Ary izy niantso ka nanao hoe ry Abrahama raiko mamondrafo amiko ka irao Lazarosy mba hanomboka ny tendron'ny ratsan-tanany amin'ny rano mba ampangatsiaka ny lelako fafadiranovanao eto amin'ity lehilahy ity. Fa hoy Abrahama, anaka, saroko fa ianao efa nahazo ny zava-tsoanao tamin'ny andro niainanao. Ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy fa ankehitriny izy no ampifaliana ty ary ianao kosa no fadirana. Manao fidiranan'ny Krismasy izahay dia aorian'izay zay dia iredina teny soratra masina milaza hoe ary ny fanetretena mialohan'ny fisandratana hita ao amin'ny eo abolina 10:10 tapany B. Thank you.
fantatsika rehetra eto amin'ity toerana ity zahay roa olona ankehitriny. Hoy ny namako ato hoe miaraka amin'ny ramokrelonay. Raha ny hamarony loha ao anatin'ny erijika imaisy fitiavana dia tsy ireny no eto ankehitriny. Saingy ny fotoana dia mety tsy tovizana hatrany ka dia reto no tonga eto ka dia faly miarahamanareo zahay no izao havorina ety amin'ny cardiage. Ny zavatra lafisaina nataonay ao anatin'izany fandraisana anjara zany dia hoe manaovana teny hombam-panetana ka mitaona izao krismasy zao. Araka an'io ka toko faha-efatra ambin'ny folo ny raika ambin'ny folo dia izao no voasoratra ao anatin'izany. Ary izay manely tena no asana miara-mameritsika. Dia abanonareo ny tompo fa no fakahita aminareo dia amin'ity andro ity. Tsy ampoiziko marotra an'izao no hitako eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoan'izao satria raha nanentanao taona lasa izay momba ny hoe isika kristianina indrindra fa isika efitsika io mba dia tokony hanao politika avokoa ka mamasina atsivony mamasina naovan'izany dia tsarona fa olona vitsy ano ny tonga tao asana tsy nahalenany maro zany loha hevitro zany kanefa heverina fa eo amin'ny andro ny firenena izay tsy maintsy atlena dia tokony maro ny efitsika ima kristianina no tokony olina tamin'izany fotoana lehibe zany. Ankehitriny akatoky ny krismasy tsika izao dia ny loha hevitra nomena ho velabelarina amin'ity andro ity ry havana dia ny hoe ary izay manely tena no hasana. Mahafaly ny mahita anareo voronany toy izao ary atseroman'izany fa ny tompo tokoa raha tonga tetỳ an-tany dia tsy nijery hoe aiza ny maternité tsara indrindra tao Nazareta tao Betlehem fa izay azo nidirana na dia ny tranon'omby aza dia nidirana tokoa. Tsika tokoa raha eto amin'ny tany eto tompo tsy mifanomboka ny manemy maternité va ataontsika feno foana ny maternité reny ary tonga ny voalohan'ny volana taona manaraka dia ny zavatra hita anaty gazety dia ny hoe iza niteraka voalohany tamin'ny taonany an-tompo, iza niteraka voalohany tamin'ny 24 décembre. Zany ny zavatra hita anaty gazety ary hita amin'ireny zany fotoana ireny zany fa ny tanjotra miazakazaka matikany amin'izany toeram-pahateraha zany ny olona alohan'ny haterahana. Ny tompo ry havana tsy mba nijery an'izany fa rehefa voaposesiky ny olona ny toerana fana miteraka tao a Betlehem tsy nisy tony ny toerana tany amin'ny trano vahiny dia tsy nampanina azy nakany ny tranon'omby ahitany izy miteraka teto tany. Mahatantaty fahinanana lehibe ho antsika olombelona zany tina koa antsika kristiana ho amin'izany mba tonga hoe azay manety tena masana mba mampiasa andranobe isika dia tsika hiara rehetra hoe hay tena masana. Ya, pamalala mo. Ria pamalala ang tupo. Inona mo no doyer na pansintsika ang tiful na Desember ti? Marusas. Inang pumanapakeras. Azafany etrehiteny izany voalohany amin'izany nanao ny herinandro sabatra manao an'izao zavatra fisotoana an'izao manao ihany kotsika mbola hanao ny antsapanina
ary tsy adonantsika ihany koa manatanteraka ny fanolorana ho an'i Jesosy ary ho an'ny hafa ihany koa ko feno zany inona ho tokony ataontsika ny tena ho asandatra sodatra izazano anareo ny akamatatra le voalohany izy aozinareo pastera ihany président ary ny faharoa SG de sodatsika rehetra
voalohany dia ny fahaizana mangatsiaka, fahaizana saotra. Fanatanana lehibe ny amin'ny fanetitenan'ny olona anankiray dia ny fahaizana mangatsiaka saotra. Tsika lehibe dia mieritreritra miteny mihitsy hoe teto mba misy saorana mihitsy a.
Pastor Elena. Magkasih dari Anda te a